Ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa. Manasanao anaraka izany lohahevitra goavana izany. Re mpiara-midinika namana, amin'ny fofenao hafaliana indray no iarahako aminao iaraka mindinika ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity androany ity. Andeha mba hifanofa fahatanana satria ampifaliana no iaonana. Tononona aminao sy ny ankonanao indray ny fiatanany tompo. Ny ary iaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray eo. Andriamanitra tia anay, Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra miay anay, misaotra tamin'ny fitantananao ny fiainany tsirairay avy. Misaotra noho ny amin'izao fotoana izao izay raisina ho tombontsy lehibe avy aminao izany. Mahatsapa nefa izay fa tsy mendrika, angataka famelan-keloko izahay, angataka fanadiovana, aoka ny fanena masina ary no hitarika izao fiaraha-midinika izao. Ka ampitoerinao amponiny tsirairay avy izany fanahy izany, anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa. Petraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana marina ny amin'ity fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa ity. Andeha ho jerevantsika ny voalaza sady amin'ny filazantsarany Marka toko 1:10 ka ny 7:10. Filazantsarany Marka toko 1:10 ka ny 7:10 manao hoe: ary zao famantarana zao no anaraka izay mino, amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2. Asan'ny Apôstôly toko 2 manomboka amin'ny 1 ny teny ka hatramin'ny 13. Ary noho tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nahenika ilay tranon'ny ankonany. Ary nisy lehilahy maro no hitarena afo nisy eo taminy, izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra, ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenen'ny fanahy masina azy. Fiteny maro samihafa. Aniny 15. Ary nisy Jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema, avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra mba amin'ny lanitra. Ary noho ny re zany feo zany, dia niangona ny olona maro ka very hevitra, ka samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indreo tsy Galiliana va ireo miteny ireo? Ka nahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika? 1:10. Kretana sy Arabo, ary nahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe nataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra, talanjona izy rehetra, ka nianahana sady miresaka hoe ahoana no tokony hevitra izany. Fa ny sasany nomeka nanao hoe leo ny divay mamy izy ireo. Ry mpiara-midinika namana, ny fanomezam-pahasoavan'ny fiteny amin'ny fiteny samihafa no resahan'i Paoly, dia iverina fa fahaiza-manao omeny fanahy masina ahafahana miteny vahiny izany. Mazava tsara ny fanambarana eto. Fahaiza-manao izay omeny fanahy masina ny olona anankiray na vitsivitsy ahafahana miteny vahiny. Tany sain'i Paoly amin'ny Korintiana 2:12, Korintiana 2:12 ka manomboka amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 10 izany toe-javatra izany. Zao no voalaza amin'ny 9:9. Ny anankiray nomeny fahendrena, ny anankiray fahalalana, ny anankiray finoana, ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana amin'izany fanahy izany ihany amin'ny 10:10. Ary ny anankiray manao fahagagana, ny anankiray maminany, ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa. 10:10. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapony. Ry mpiara-midinika namana, ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa dia resahan'i Paoly manokana eto
fiteny samy hafa. Zavatra misy nefa raha toka tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy fanomezam-pahasoavana io, raha toka ararotina, misy fanararotina zany dia hiteraka fikorontanana izany toe-javatra zany. Ary zay ny lazainy Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo ambin'ny folo, andininy fahatelo amby roapolo. Zao ny voalazany. Koa raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, zany hoe ray fiangonana zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy ho lazainy va fa verisaina ianareo. Ara-dalàna zany toe-javatra miditra ao anatin'ny fiangonana lehibe anankiray, tsy mpino anankiray, dia nefa miteny amin'ny teny tsy fantatra daholo ny ray trano, dia ozy hoe tena verisaina ireto. Ary zay ny zavatra misy. Ary zao koa voalaza eo amin'ny andininy fafito amby roapolo, taridalana omeny Paoly ihany. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao re roe na telo, fa aza atao mihoatra noho izany fampifanakarana, ary avelao isy anankiray mandika ny teny, avelao isy mpandika teny. Ny andininy fahavalo amby roapolo, fa raha tsy misy mandika teny dia aoka izy iangina eo amin'ny fiangonana. Mazava ny taridalàn'i Paoly. Fa nahoana Andriamanitra no milaza zany teny zany? Dia zao voalaza amin'ny andininy fahatelo amby telopolo, fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Misavo vitako amin'ny fiangonana raha toka miara-miteny amin'ny teny tsy fantatra ny ray trano, tsy misy mpandika teny. Ary zay ny lazainy Paoly amin'ity andininy ity. Zao ny voalaza amin'ny andininy fahaefapolo, kanefa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny fahamendrehana sy ny filaminana. Ry mpiara-midinika namana, ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenena amin'ny fiteny samihafa zany dia fanomezam-pahasoavana amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, hitondra filaminana fa tsy tokony hifikorontanana. Tokony ara-dalàna mandrakariva zany amin'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fitenena amin'ny fiteny samihafa ny fandika-teny. Zany hoe misy olona ihany koa zany manana fanomezam-pahasoavana ho amin'ny fandikan-teny. Misy olona manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fandika-teny. Tsy hoe akory ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra no tsy niny Paoly, fa ny fanindraindrany Korintiana ny fanomezam-pahasoavana io, zay mitarika azy ireo hanao tsinotsinona ny fanomezam-pahasoavana faminaniana. Zay ny zavatozy. Zay ny zavatozy. Mbola hitantsika moa zany amin'ny manaraka fa ny zavatra tiany Paoly holasaina zany teo zao. Raha misy miteny amin'ny teny tsy fantatra amin'ny fiangonana dia tokony misy mpandika teny, ary lesahany tsara fa aoka re tsy mihoatra ny roa na telo fara-fahabetsany dia fanarahana izy ireo, satria ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitry ny fiadanana fa tsy Andriamanitry ny fikotranana akory. Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra ne hitahy atsika. Fa vatantsika teo fa hoe ny fahaizana ny fanomezam-pahasoavana fitenena amin'ny teny samihafa zany dia fahaiza-manao omeny fanahy masina ahafahana miteny vahiny. Tahaka ny hitantsika tany amin'ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany manomboka amin'ny andininy toko faharoa ka manomboka amin'ny andininy ka hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hitantsika zany fa fanomezana fanahy masina zany ity miteny vahiny ity. Tompany hombanao amin'izany taridalana zay nataontsika teo izay. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izay noho ny amin'izany taridalana izany, ny amin'ny fanomezam-pahasoavana ny fitenena amin'ny teny tsy fantatra. Fiteny samihafa, fiteny vahiny izay mila mpandika teny, fanomezana fanahy masina izany rehetrarehetra izany ka ho fampandrosoana sy fampiroboroboana ny fiangonanao. Apetraka am-pelatananao ny mahasoanay rehetra, apetraka am-pelatananao ny fiainanay, aoka mba ho aminay ihany koa izany fanomezam-pahasoavana ny miteny amin'ny teny tsy fantatra izany ho fampandrosoana ny fiangonanao. Aoka ary mba hankatoavinay ny teninao fa ny Andriamanitra izay ivavahanay dia tsy Andriamanitra ny fikotranana fa Andriamanitra ny filaminana. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.